fifidianana aloha olona tsy manara-dalàna hoy nisy olom-bavam-bahoaka Alain Ratsimazafy. Fanarenana ny toe-karena hevitra taingina sy fampanofisana fotsiny ihany ny plan Marshall hoy député Fetra. Demokrasia eto Madagasikara figadrana avy hatrany no miandry ireo maneho hevitra tsy mahafaly ny mpitondra fanjakana. Dia foravoravo endrika miramirana ny tontoko lahy sy tompoko vavy no entinay mitsidika ny tokantranonao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao indray ianao amin'ity sabotsy hariva ity ho an'ny 12 septambra 2024 manasanao ampitiavana ampanajana izay hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Izay liam-baovao limpandrosoana avy hatrany dia ny lafin'ny politika no entintsika manokatra ny fotoana ny fampalalam-baovao. Sesilany tatoato ireo faneho-kevitra ataon'ny mpanao politika eto amin'ny firenena manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana momba ny resaka sena. Solombavam-bahoaka iray androany no naneho ny heviny teo amin'ny fanadiadiany Germaine Menjanahary sary ny Tahiriny Aina. Tsy mbola vita akory ilay raharaha doublon tamin'ny fifidianana faranteo dia milaza indray ny fitondram-panjakana sy ny seni fa ikarakara fifidianana olona ity fanapahan-kevitra ity izay isan'ny mampametra-panontaniana satria tsy kadra fa misisika mafy ny fitondrana ny amin'ny fanatanterahana azy kanefa ireo commune miisa 420 izay tokony amerina fifidianana tsy mbola hita izay toyiny. Dia fantatsika tsara fa ny seni izay mpikarakara ny fifidianana eto amintsika dia mbola manana ny antsoina hoe adidisefa manoloana an'ireo fifidianana izay tokony mbola irisona. Anisan'izany ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ho an'ireo commune izay manodidina ny 420 eo izay tsy mbola nahavitatsika an'izany fifidianana izany. Marihana ihany koa fa ny senia no tompona andraikitra amin'ny lisam-pifidianana nampimenomenona ny platsa-kofidiana indrindra sy ny vahoaka malagasy ny fisininy hoe doublon. Fiainam-pirenena no resaka noho izany tsy tokony atao kitoatoa sy ijerena tombotsoa politika manokana ny fiainam-bahoaka satria ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina ireo no mpifidy vavety hiatrika an'izany fifidianana olona izany ka mba hisiny ny fitoviana na ny ataontsika hoe ny équilibre zany ho an'ireo izay pirotsaka amin'ny faritra tsirairay dia tsara kokoa raha hoarotsika ny fifidianana mba azahoantsika an'le hoe mpifidy vavety manerana amin'ny Madagasikara. Tafalatsaka anaty krizy lalina tanteraka ary firenena amin'izao fotoana izao miandrandra vahaolana sy tohana avy amin'ny fanjakana nefa ny sehatra rehetra nisy ny sosikevitra saingy tsy mahavahaolana ihany koa raha ny tomba n'ireo mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanadiadiana nataonay teny amin'ny 17 hektara androany eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Tsy nisy izay tsy nitaraina amin'ny fitongolanana amin'ny fitsinjarana ilay tohana avy amin'ny fanjakana na nisy aza ny fanasam-bahoaka dia tsapa fa mbola tsy nisy fivoarana ireo fipetra-ndraisina. Ireo nahazo ihany nahazo vao miama ampisarabazana ny zava-misy ary ireo fepetra entina noanana ny sosialin'ny mponina amin'izao krizy izao dia tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina. Ny fepetra dia mandeha à 2 vitesses ka aty ambanimbany dia tsy mahazo manao aty ambany koa aty amin'ny vahoaka tsy mahazo manao ninina ny olona. Dia misy eo tena eo tamin'ireny ao anatin'ny fiboana aza misy manam-pahefana sasany lasa ihany mamory olona amina rivony manao lanonam-pianakaviana izy dia mamory olona amina rivony zavatra misy zany tsy milaza zavatra tsy marina akory raha milaza an'izany eto. Dia hoe rehefa tonga ny faratapony dia tsisy lalàna intsony ve zany. Zay zany ataoko hoe incohérence ao anatin'ilay izy. Dia misy confusion be koa eo anatin'ilay hoe fizarana. Satria tany voalohany olona nieritreretra hoe iza ny priorité nge dia ny olona marefa natao hoe marefa ara-pivelomana ny mahantra ny tapaka ny asa ny tsy mandray karama sy sisa tsy hitako zany hoe za dia manontany teny zao hoe inona no atao hoe lahara-pahamehana amin'izao fanjakana zao tsy za dia tsy mahalala mihitsy inona ny lahara-pahamehana. Ny tena olana aza indraindray misy zavatra zay tsy tokony lahara-pahamehana fa hoe fotodrafitrasa zay afaka miandry fotodrafitrasa zay efa misy olana sahala amin'ny corrigé dia efa misy olana flyover any Nosozato fanaovana IPP ary atao orange dia tena mahavarina mihitsy izy indray ary mampieritreritra hoe ny zavatra hitan'ny mason'ny olona ve zany ny tena zava-dehibe sa ny zavatra tonga any ambilan'ilay olona.
vaovao momba ny rodobe ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny faritra loatra Mangoro iny zany hoe ao Ambatondrazaka dia tafajoro tamin'ny fomba ofisialy androany ny birao régional ny faritra loatra Mangoro ny anatrika ity lanonana manatantara ity ny mpanao gazetiny MBS ny antoerana ny Randrena Arvony fanady adiny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Andriamato Rasafervola Julien avy amin'ny antoko HVM no voafidin'ireo antoko sy fikambanana tsotra hitarika ny rodoben'ny mpanotra aty aloatra Mangoro. Tonga taty antoerana nalotrana izao fananganana ny birao régionaly ho an'ny RMDM izao ny birao provincialy Aviatsy Tomasina mitina indrindrary izay fananganana ny birao régional ny RMDM aloatra Mangoro izay ny secrétaire général ho an'ny faritany Tomasina Razanadrakoto tokony aina tafapetraka somatsara androany ny birao zay mandrafitra ny RMDM faritra aloatra Mangoro amin'izao fotoana izao tonga eto an-toerana moa izay avy amin'ny birao provincial ny Tomasina ametraka izany birao ny RMDM faritra aloatra Mangoro zany vita somatsara izany satria miezaka zany izay amin'izao fotoana ametraka ny ratsamangaika izany RDM zany izay ao anatin'ny rodoben'ny mpanotra ny demokrasia eto Madagasikara. Iaraha malala fa memikirosofana ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Iaraha mahita ihany koa ny tsirariny miatra amin'ny vahoaka malagasy. Noho ireo antony ireo hoy ny filoha régional ny RMDM aloatra Mangoro Rasafervola Julien no natonga ny ety aloatra Mangoro hitsangana ka anohitra izao fitondram-panjakana izao. Hitona ny vahoaka tsy akanavaka matsapy izay tsy fitezan-javatra izay ihany koa ny tenany anatevin-darana ity tolona iarahana ity. Raha mbola misy tsirariny, raha mbola misy fahantrano miantra ny zaza madinika, ny tanora, ny olo-lehibe, ny olona geta rehetra eto amin'ity firenena ity hijoro izahay hitondra ny adidinay anarena ny jiro fanazava ny mpitondra ankehitriny tafiditra ao anatin'ny maizina angamba izy ireo ka hitatsika fa miamikirosofahana ny firenena. Noho izany dia manentana antsika mpikambana rehetra na tsy ao anatin'ny fikambanana politika fa olo-tsotra ka mahatsiaro fa misy ny tsy fetezana, tsy mifanaraka amin'ny toky izay nomena, tsy mifanaraka amin'ny asina malagasy, tsy mifanaraka amin'ny asina olombelona dia manentana anareo isakany mitenena mijoroako fa itsika dia tsy nateraka wahanta tsy nateraka raha mbola misy aminay mifahantrana eto amin'ny firenena ity ny anjady ataon'ny mpitondra fanjakana dia tsy maintsy mijoro mandrakarivo zahay anilo taridalana ary anentana ny vahoaka rehetra hoe ndao isika hiara-dalana anohitra ny tsy mety eto amin'ny firenena malagasy ka antso avy zany no atao pentoana ary mampirisika nreto efa tafiditra anatin'ny fiarahana amin'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara ireto mba isy zokom-pohatrano isy ny fiaraha-mientana. Mbola eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany nano hevitra mahakasika ny atao hoe demokrasia sy ny manodidina izany androany ny mpanao politika iray avy any Toliara any. Ravirazafy Mahinina mitatotra ny vaovao rindratsara ny tahiry ny aina. Tratratratraina ny resaka demokrasia eto Madagasikara lazaina fa afaka manao hevitra ny rehetra ary tsy misy tapenam-bava atao fanagatrana raha matahora fanjakany besandra nefa no hita mitoboka amponjavetrany ireo manohitra ny hevitra ny fitondram-panjakana amoronana dosie maloto ireo manao hevitra ka mety manana andrarany notakona ny arivava ny demokrasia eto amintsika ireo mpanao Facebook moa no anisany arantsindry betsaka no efa nitoboka amponja ary nolazaina fa nanaparitaka vaovao tsy marina nolazaina fa manaratsy ny mpitondra fanjakana na ihany koa nanao hevitra tsotra mipetraka trany ho fanohitohinana ny fiandrianam-panjakana izany na koa fitarihana ny vahoaka ikomy raha hafa ihany koa nefa no miandry eny amponja tsy misy ny fitaom-pitsarana etsy andany tsy voahaja ny zo mahaolona tsy misy amin'izao fitondrana zao mihitsy zany ny atao hoe demokrasia ary tsy mahazaka demokrasia zao fitondrana zao vao miteny kely ianao dia place MD dia rehefa place MD le olona tsy tsaraina akory dia nefa mivoaka le olona rehefa avy eo manao MD expiré zany hoe raha matahora zany dia ururuna le olona fifehezam-bava hoe fehezo mivavanao fa raha vao miteny ianao dia place MD zany zavatra ohatr'izany nefa tena tsy mety takina mafy tamin'izany inge indrindrandrindra ry zareo mitondra amin'izao ankehitriny izao nitolona an'izany atao hoe demokrasia izany fa rehefa azondry zareo ny fitondrana dia tsy miatra le demokrasia eo zany le mahagaga fa ny olona tsy maintsy miteny foana ary tsy maintsy manakina satria tanindrazana iaraha-manana ty tsy jerena fotsiny raha ohatra misy zavatra tsy mety kosa
mizoma olona aloha zany amin'izao dia tena tsy misy ary tsy voahaja ihany koa ny droit de l'homme nanzony olona any am-ponja ny filoham-pirenena raha teo rehefa mitena dia makasika ny fahamehana dia tsy voateny foana ny makasika ny fonja sy ny fitsarana nefa misy olona mihiboka any am-ponja izay tokony tsara izay tokony ho afaka dia izay ilay mahatonga miteny hoe tsy voahaja ilay zon'olona amin'ny farafangana zao dia efa niaran'izay te hivoaka ilay olona no voatazana any am-ponja makasika n'ilay fahamehana dia tsy jerena manokana ilay zon'ilay maha-olona any am-ponja dia io daholo zany mahatonga hiteny taratry n'ilay hoe tsy fisiny demokrasia ilay izy dia miatrany amin'ilay tsy fanajana ny zon'olombelona. Mpanakanto iray sy olona telo hafa no niakatra fitsarana noho ny fanehon-kevitra atao amin'ny tambazotra Facebook nolazaina fa nanohitohina amin'ny fiandrianam-panjakana no sady nanaparitaka vaovao tsy marina ka raha imaso akaiky. Toy ity trango iray ity tsy hisy azo rariny avokoa ve izany ireo mba milazany tsy mety amin'izao aiza ho aiza ihany koa ny fanoherana hatramin'ny mpanao politika azenjehany aranaovana izao antsonjay rehetra izao. Dia ivadika amin'ny resaka sosialy isika naneho ny heviny sy ny tsy fankasitrahany ny fanitarana ny fitazomana ny Berijy any am-ponja androany ny fianakaviany nanao fanady adiana mikasika izay moa mbola iravirazafy mahinina sy tahiry ny aina trany. Olona roa izao no fantatra fa marary mafy any am-ponja mila fitsaboana kanefa zara raha misitraka izany tsy elakory nangataka ny amoahana ny Roly Mercian zanany vavy ity farina izay voalaza fa nitarika korontana teny Ambohipo ka nosamborina avy hatrany ary natobika eny an-tanimora i Berijy izay voapango nanohitohina ny fiandrianam-panjakana sy nanao incitation à la haine ny tomboka ponja ihany koa efa 3 volana katroka izao naneho hevitra makasika ny raharaham-pirenena misy eto amintsika sy ny fanambarana nataony momba ny fitantanana ny krizin'ny Covid-19 no nisy samborana ny Berijy tsy mazava ny fianakaviana nefa ny fanitarana ny fitazomana azy any am-ponja iray volana indray sy tsy mbola ivoan'ny fotoam-pitsarana azy. Lasa nazy prolongation ay mois zany Berijy amin'izao fotoana zao dia eto izahay dia mangataka foana hoe tokony mbajerena akaiky ty toetra raha ty raha ohatra ka tsy avoaka le olona dia tokony avoaka ny audience zany hoe ny fotoana-pitsarana anazy satria lasa mitaitaina ny namana sy ny fianakaviana amin'izao toetra raha misy zao. Raha ny fangatahanay dia tokony voaka tamin'ny 6 septembre izy satria olona tsy nanao ratsy teto amin'ny firenena fa nanao hevitra maha izy anazy sy nanao hevitra mahafanoherana ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao sy resaka demokrasia eto Madagasikara sy ny fitantanana ny Covid-19 ny fitantanana ny firenena ka angambany anisan'ny olona tsy mazefatra be ngamba ny ampanganana azy. Hatreto aloha tamin'ny farany moa zany izahay dia efa nampiseho certificat médical sy ordonnance hatreto aloha izy araka ny vaovao eno sy hita zany dia mbola tena tsy salama izy amin'izao fotoana zao. Fa manoloana ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny mpitondra dia herinandro lasa izay dia isany misedra olana ihany koa ny fandraharana eo amin'ny sehatra ny tsy miankina amin'izao fotoana izao. Mpanao politika iray sady olo-boafidy ihany koa no nitondra ny heviny manoloana izany. Lorette Berton sy tahiry ny aina. Nanambara ny mpikambana ao anatin'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar fa efa nisy ny sosikevitra nentina teo anatrehan'ny mpitondra amin'ny fanarenana ny toe-karena malagasy ao aorian'ny krizy izay nentin'ny mpandraharaha sy ny sehatra tsy miankina rehetra. Efa nanomboka tapabolana izay ary eto kamba dia tiako ny milaza fa satria tsika miala amina krizy izay tena nisy fiantraikany be mihitsy amin'ny lafiny ara-ekonomika dia nolazainay ny mpitondra fanjakana fa mila loi de finance avec une teny français de relance économique de type keynésien zany hoe mila toana zany avy amin'ny fanjakana mba ahafahan'ny orinasa mivelatra fanampiana koa an'ireo orinasa mpamokatra eto toerana fa tsy hoe anafatra entana avy any ivelany izay hifaninana amin'ny entana izay afaka vokarina eto an-toerana. Raha ny nambaran'ny mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka nefa tsy maripototra ny politika napetraky ny mpitondra hatrany am-piandohana mba hanavodana ny malagasy ao anatin'izao fahantrana lalina izao. Tsy tokony atao fialana ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka lany teto Antananarivo renivohitra. Raha ny fitadidiako aloha taorianan'ireny session extraordinaire teo ireny
dia tsy nisy resaka mahakasika an'izay mihitsy a ny tao anatin'ny lalàna ny tetibolana sy mpanijina. Ny zavatra nisy ara dia efa lany teny amin'ny antemera-pirenena sy teny amin'ny parlemanta zany lalàna ny tetibolana sy mpanitsiny zany a andro vitsivitsy taorianan'izay a vao nampiantso an'ireo mpandrarà ny filoha-pirenena ny akadapa. Zay aloha dia misy zavatra mifanohatra hoe tena manana finiavana marina anampy ve an'ireo mpandrarà malagasy zay fototry ny fampandrosoana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Dia mampamaitra-panontaniana ihany le hoe plan Marshall. Voalohany indrindra aloha na ny anarana ara dia nga tsy nisy anarana malagasy fa maninona natao hoe plan Marshall zay secrétaire d'État Iaramalala secrétaire d'État américaine tany amin'ny fotoana ny ady lehibe faharoa. Tsy nisy anarana afrikanina ve anarana malagasy manana maizy azy. Zay aloha fanontaniana voalohany. Raha tsy disiko hoe efa bouclé io zavatra io tany voalohany volana May tany zany plan Marshall izany efa bolana aty aoriana tsy hisy tokotaniny tsy hitanao hoe aiza sy aiza izany hoe drafim-panarenana hoentina manarina ny toe-karena izany. Ka aoka tsy atao fialana le Covid-19 fa isika dia nahazo fanampiana maro vola be tsy tokony foroana ny azo izay tsy mbola mazava ny nampiasana azy amin'izao tsika miteny izao. Fanapahan-kevitra tsy ampy fandiniana, fanapahan-kevitra hoentina fotsiny anataitra an'ilay vahoaka dia mijanona ho resaka hatreo ny zavatra rehetra tsisy natomboka tsy nisy akory. Ataovy sérieux izy le fomba fiteny, ataovy sérieux le zavatra ataonareo fa aim-bahoaka ange le lalaovinareo e. Amin'ny herinandro avy izao no tosaina ny hetsika iray izay mikasika ny code municipal d'hygiène na izany aza nefa dia efa mampimenomenona sy mampiferinana ny maro sahady ny fepetra hiverina ho raisina indrindra momba ireo mpivarotra hani-masaka eto andrenivohitra. Fa na dia adino eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Nanao be midina teny amin'ireo mpivarotra hani-masaka ny commune Antananarivo renivohitra androany. Taorian'izay no nahalalana fa azo lamondy ihany koa ireo heverin'ny commune fa tsy manaraka fepetra. Ary dia ambony ny vola takina satria mahatratra 5,000 ariary hatramin'ny 5 tapitrisa ariary mihitsy zany raha ny lahatsoratra an-gazety iray. Ity CRT anefa no tena BDP eto andrenivohitra amin'izao. Manao ahoana ny fandraisan'ny vahoaka io fanapahan-kevitra io? Vera ohatra tsy fanarahana dalàna afaka mandoan'le amande zay fa ohatra hoe tsisy indray tsy ara-dalàna tsy mijaty zaka ny tseran'ny aina mihitsy le ohatra hoe 5 tapitrisa ariary tsy zaka e. Raha ohatra hoe mba latsaka zay raha ohatra hoe manara-dalàna zay a tsy tokony akana an'izany. Mozao koa ny aretina manjaka hitanareo fa ara-dalàna tsara zay eo a dia tsy hoe inona moa zany tokony antony akana ny legioma rivoka ny 5 tapitrisa ariary tsy mandoa tokony tsisy an'izany fanararotana be zany. Taloha nge nisy ny amande fa kely fa amin'izao zany lasa midangana be an'le 5 tapitrisa ariary io le izy zany raha ohatra nay manokana le izy ambony be le izy loha tsy zaka izy. Raha fandraisako aloha izy aloha tsy vidy zany fa mila fitandremana fady ilaina koa fady raha amiko aloha tsy zaka zany nefa tsy mieritreritra ho trafan'izany koa fa manao madio dia mba tsy hahatonga le izy. Mbola eto amin'ny farim-piadidiny ny Antananarivo ihany dia miteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera ny mikasika ny etralain'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ireo mpitazona salle de jeu ary naneho ny heviny mahakasika azy indrindra ny mpandraraha iray amin'ny sehatra amin'ity sampana ity. Miala rahary nombana mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Miompampana ny fitadiavam-bola ataony eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy nijanona teo amin'ny fangalana hetra amin'ny resaka fandokoana trano izy ireo fa mbola hitadirika indray akana vola amin'ireo tompona toeram-pilalovana jeu vidéo. Iray etsy ariary isaky ny jeu console no voalaza fa vola takian'izy ireo saingy mavesatra loatra izany araka ny nambarany faly. Mpandraraha iray amin'ny resaka jeu vidéo 67 hectares. Tsy mizaka mihitsy aloha ary impossible mihitsy ny andohany io. Tenenketo fa na mandotsirama aloha ny ankizy manofa trano ny ankizy manakarama olona miandry an'io ny ankizy ny sarza miretraretra ohatra hoe materiel tsy maintsy misy simba kely sotro zany fa fiditra ao anatiny daholo zany. Raha mbola miampy an'izany tsy vidy tena to dia teneniko hoe impossible zany zavatra zany. Manaonao foana zany zay olona nanao an'io lalàna io satria nahoana fialam-bolina ankizy an'io fa tsy loky olona zavatra 300-400 manao an'io 500 maximum dia tsy haiko izay namorona an'ilay lalàna aloha tokony hoe miantso inona moa zany miantso
pisehatra ao anatin'le izy zany alohan'ny anaovana any hoe ahoana mba fisikevitranareo amin'ity zavatra rosinay ity na ohatra zany hoe zaka sa tsy zaka le izy fa raha io aloha tsy vita e. Manoloana io zava-misy io moa dia mangataka ny siny marimaritra iraisana izay ho aroso eo anivon'ny fivoriana munisipaly izy ireo satria nambarany ity mpandraraha amin'ny jeu vidéo ity fa tsy ho takatra izy ireo mihitsy ny andoha io rehetra takiny ny CUA io. Zay vonona nandohan'ny rehetra fa nitiavanay zany le izy hoe mba 200 000 ariary isa-taona na firy console zany na firy poste andeha izy miasa io tafiditra daholo PC, PS2, PS3, PS4 zay ampiasainy eo zany dia natao an'izay roa hetsy isa-taona zany ny fandavana azy fa tsy atao an'le par constellation forfait tena ohatran'ny cyber zany tena nieritreretinay amin'le izy. Manao recensement dia ampidirinao daholy ny anaran'ny salle mombamomba ny toerana misy an'le izy dia misy budget enjehana le izy misy budget enjehana commune zany reto dia mila manao recensement fotsiny ny ankizy rehetrarehetra dia olanina amin'ny conseil municipal ho avy eo zany le izy rehefa vita le recensement dia eo zany mahita hoe ekeny sa tsy ekeny le famatahanay. Mbola eo amin'izay resaka sosialy zay ihany dia tafiditra ao anatin'ireo olana goavana sedran'ny mponina eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny fahatapahan-drano matetika isan'ireo mijaly ao anatin'izany tsy fampin-drano sy ny tsy fahatapahan-drano zany ihany koa ny mponina eny ampitatafika eny. Mialy rary nombana no nanao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakoto Malalatra any. Mitaraina ireo mponina eny Tsimbohitra Pitatafika manoloana tsy fisin-drano eny an-toerana efa herintaona teo izay. Nambaran'izy ireo anefa fa tsy miova fa vao maika aza ahitana fiakarany faktura isam-bolana. Efa nanao antsoavy fanerana vokatra izay fa sairana mahazo azy izay ireo olona eny an-toerana saingy tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra na ny fidinana fotony nataon'ireo tompona andraikitra voakasika amin'izany. Aminay zany ny jiro aloha dia mandeha tsara. Misy fahatapahana ihany tsinaindray amin'ny hariva amin'ny atoandro après-midi ohatra zao fa tsy isan'andro. Fa ny rano ny tena mampijaly anay. Mandritra manomboka amin'ny 3 maraina zany farapahatonga ny amin'ny 12 alina. Satria raha ty amin'ny faritra fokotanina ety Tsimbohitra ety zao dia tsy vitsy mihitsy ny fasaikin'ny akabeazany tokantrano manontolo mihitsy amin'ny 3 maraina amin'ny 2 maraina no fomakarana. Ohatrany anay zao ato mbo misy pompy dia anarany fotsiny le pompy hoe io pompy fa raha hoe mafana zao ny andro hoe mba te hiseky ianao andro dia tsy afaka. Amin'ny 10 alina na hatramin'ny 2 maraina eo ihany ny rano ity mandeha sady kely zany ny fijaliana aty efa tena matona fa tsy voaingana dia ataondro ohatran'izao tsisy rano mandeha azy porofona fa fijaliana mihitsy le efa be ny fitarainana fa miala andraikitra daholo hoe. Vokatra io fahatapahan-drano io an-trano moa dia tsy mandrialina miaraka amin'ireo mponina ny tompona andraikitry ny pompy eny Andoherana. Ny anay zao tena mijaly be mihitsy zay amin'le rano amin'ny 9 alina na amin'ny 12 alina vao mandeha io dia amin'ny 2 alina zay dia mba maoka rano. Zay mivady tsy maintsy mivoaka satria le olona sahirana be amin'ny rano varotra daholo zay manodidina eto dia tsy maintsy miezaka zay mifoha amin'ny 2. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny taopambolena 24 ny tatsaha manerana ny lemaka be tsy mitatatra amin'izao fotoana izao. Nisy ny hetsika nataon'izy ireo androany teny Ambohimanarina teny. Lorette Berton nanatrika ny fotoana eo amin'ny sarin'ny Tahiriny aina. Nandritra ny dingana rehetra lalovan'ny fambolem-bary mitaraina trano ny tantsaha ao amin'ny boriboritany fahaenina fa tsy mikoriana araka ny tokony ho izy ny rano avy amin'ny lakan-drano ny Apipa izay manondraka ny tanimbary ny lemaka be tsy mitatatra. Androany maraina ny famotona teny an-tsaha ny mponina izay mpamboly ny 520 isan-jatony nanao asa tana maro ho famoahana ny rano mba ahafahana miditra amin'ny fanetsana. Hatrizay ny tanimbary teto be tsy mitatatra afaka saina maina afaka manetsara dalana zao nefa matetika na ny tapany atsinananao raha zao tsy ry-drano lasa oraka be tsy mitatatra amin'izao ka
misy fiatraikany be ao amin'le resaka fambolena. Ny antony dia zao, noho ny kanala sy ny tambajotra fivoahan'ny rano sy ny fampidirana rano. Ny kanala Setora zao tena efa izy indray ary no avy noho ny tambary, mazava ho azy zany fa tsy afaka mivoaka ny rano rehefa ny kanala tokony hamoaka rano no avy noho ny tamboary izay amoahana rano. Tsy hainay tsy isotra ny solombavam-bahoaka satria tena mikely aina, mandany vola makarena manampy ary mirotsaka aminay atsehatra mihitsy izy ny amin'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny fambolena eto Betsimitantatra. Izay moa narovina tsy miala amin'ny angady zay satria zao ny angady ny tsy mba mamitaka, rehefa voky madame mifitsaka, raha vonoana izy lasa misitaka, tery zalano mibitaka, tena mibango saritaka. Nisy ny fampitaovana inefatra miataona nataony malala-tanana ho fanohanana ireo tantsaha ireo ary ho famahana ny olany. Nambara ny solombavam-bahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahaenina fa tokony hahatonga saina ny tompon'andraikitra ny fiaramenta ny tantsaha tahaka izao. Efa nisy ny antso natao tamin'ny APPA sy ny ministera isatsokajany dia mampanahelo fa miravoravo tanana izy ireo. Izay mahatonga ny tenanay na tsy asan'ny tena ary dia hoe andao amin'izay aloha mirotsaka mihitsy ny tena, manampy ny olona zany manampy ara-pitaovana ara-bola zay tratra satria ohatrany tsy hita izay ataon'ity fitondrana sy ny tompon'andraikitra ity zany tsy mandray andraikitra ny commune urbaine Tananarivo, ny ministera ny APPA zay mbola anaovana antso ihany fa rehefa tsy hanao nareo nge dia vahoaka vita amin'ny vahoaka foana io fa zao kosa mba jereo fa nihitra alohan'ny vahoaka reny. Zavatra ataon'ny vahoaka reny dia makaiza daholo zany reny dia tsy mba misy asa ve ho atao ho an'le vahoaka. Ny vahoaka tsy maintsy verina amin'ny vahoaka rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony. Ka dia manao antso avo hoe aloha mitakosina amin'ny vahoaka fa tsy taingana katakatara sy ny ambony latabatra iny akory no asa izay atao ao anatin'ilay izy. Andeo amin'ny tapany avaratra no sinisika nisy androany ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetiny MBS any Ambanja momba ny fanaparam-pahefana izay ataony ny mpanambola amin'ny tanin'ny vahoaka madinika any Antoerana. Fanadihadiana Lenda William, Asin'Andriamalala ary Toky Ramarolahy. Nafodin'olona iray tompony tany nividiana tamin'ny Senia, ny lalana iray efa nampiasaina 15 taona mahery. Tsy lalan-tsivotra na lalan-tongotra fa lalabe fampiasan'ny fiara sy olombelona noho ny antony tsy fantatra. Ka mangataka ny anokafana io lalana io ny vahoaka ao amin'ny tanàna kely atao hoe Ankarongana anatin'ny fikontan'ny Androibe Sakalava, commune rurale Antramokarany, tsy lavitra Ambanja. Boka amin'ny lekôla oleko mamba eto amin'ny lalana ty zay dia nakaty kaya mangataka amina rofitondram-panjakana zay mba hijery akaiky rehefa misy ato fa mijaly zay ilay tsaikinay ato. Iny fa vitanay zay nandalo zay tamin'ny tsiriko tao. Sisy raha tokony azo atao. Nandalo tamin'ny assistant tao zay. Fa nandalo koa zay amin'ny prince amizay dia tantara ilay zava-misy tamin'ny ato, problème ny ato. Isy ka niany angamba tsy henoko misy solution mety miresindreo taminany. Zao zay mikatoky tanteraka ilay lalana na dia vita feky tsy azo. Lasa momba tsy magny zay zay dia boka ilay mitavatra any dia zay Ankarongana ato zay mijaly zay resaka lalana. Za zio ty zegny 27 taona. Za mbola tsaiky zay koa fa nisy jery fa ilalana io edy io lalana Karongana ato. Ke natao izy io ty zegny tsaiky ny mpianatra zay mijaly, zay maventy mandeha miasa mijaly. Mbola io olona iray io ihany lasa mampiororo ny vahoaka mipetraka amin'ny tanàna atao hoe Labandiny Koto, tsy lavitra Ankarongana ihany koa. Namboliany katakata hatreny ambaravarana ka izay mikitikitika io dia ny fanagadrana ny tambiny. Tafiditra ao anatin'ny tany nividiany ihany koa ity tanàna ity ka mitaky ny amoahana io tanàna io tsy ao anatin'ny tany ny vahoaka mipetraka io. Fa ho an'ny Frantsa isika ao anatin'ity maresaka anivelany ity niverina indray nihetsiky ny gilet jaune any Antoerana amin'izao fotoana izao taoriany izay fiboana izay. Nanangona ny vaovao Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Na dia eo aza ny fiakaran'olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus indray ala Frantsa dia niverina indray nihetsiky ny olom-pirenena Frantsay androany. Nanomboka ny herinandro lasa teo dia niverina tao anatin'ny tambajotran-tserasera ny fanentanana ny amin'ity fiverenany ny tolona ity. Raha ho an'ny androany, olona narivony namaly ny antso. I Jérôme Rodriguez no mitarika ity hetsika ity ary nanetsika indray ireo gilet jaune ka izao tanteraka izao ny hetsika ho an'ny androany.
tsy fankasitrana ny fitatana filoha frantsay Emmanuel Macron krizy ara-pahasalamana ny toerana no anisan'ny antony nanatanterahany ity hetsika ity satria mahatsiaro marary ireo vahoaka frantsay ary manany ho avy ny zanany. Etsakilan'izay mbola vary mangatsiaka ka anisan'ny teraka izao vidinana an-dalambe izao ihany koa ny fitotonganan'ny ara-toe-karena frantsay na dia mbola tsy nisy aza ny krizy ateraky ny coronavirus. Toerana maro nahitana ity fidinana an-dalambe ity androany ary andrasana mety ny toy ny hetsika. Iny malaza tany Frantsiny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentinay nanakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity sabotsy alina ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka amin'ny MBS andro amanalina na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina ihany koa. Anio alina aorinan'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao zao dia ny sary mihetsika ao aroson'ny MBS que justice soit faite, karazana film thriller izy io, Gerard Butler sy Jamie Foxx no ilalao azy. Raha ampitsy kosa amin'ny ora mitovy dia Little Italy zay no film hoentina aminao eto, karazana film comédie zany hoe mampiome izy io. Emma Roberts sy Hayden Christensen no ilalao izay. Ny tenanay dia mirary ny sosiny tsara indrindra, mirary faran'ny herinandro finaritra ihany koa. Veloma tompoko.